raha eno zavantranga ny maraina tamin'ny ny atoandro raha ny marina koa dia ny maraina kosa indray dia nanafona ny fanenjehana ireo mpanao gazety ireto zany sy tamin'ity androany ity ny fitsarana rehefa avy nisintona ny fitoriana ireo ministra izay nametraka fitoriana mikasika ity raharaha ity ny fampitaona teny anosy koa ireo mpanao gazety rehetra ary ny andry izay fisintomana izay sy nidinina avoakan'ny fitsarana izany anisan'ireo ary Marc Antoine Climson sy Tsiry Rakotoarson. Foana ny fanenjehana ary afaka majiojio ireo mpanao gazety Roland, Jean-Luc Aragas, Didier Ramanuel avy Madagascar Matin voaroroa tamina raharaha fanalambaraka mpitondra fanjakana taoriana amin'ny fisintonan'ireo minisitra voasana ny fitoriana izy ireo. Izay no didina avoaka ny fitsarana androany atoandro teny amin'ny lampam-pitsarana Nosy manazava ny mpisolo vavan'izy ireo. Fanatsoana ny fitoriana natao mpitoro telo mirala daty tamin'ny 24 voarahana androany maraina 25 dia araky ny lalàna satria misy lalàna hoe manokana zany tahaka ny hoe adultère ny diffamation dia reny an'olona tokana izy tompony no manao ny fanenjehana an'izy ka raha mbola misy fotoana alohan'ny voan'ny didy ka tsoahany zay zavatra zay zay fitoriana zay dia mitsahatra atreo fanenjehana an'ilay olona mitoriana ka noho izany dia foana hatramin'izao zany manomboka izao ny fanenjehana an'ilay olona ireo ajanona sy atsahatra ka tsy misy intsony ka noho izany dia afaka tsy misy azo tazomana azy intsony raha tsy hoe anga misy raha hafa mbola mitazona azy zay hoe raha tsy misy rotroko zany laza zay ka noho izany afaka zany izy dia miaraba nareo rehetrarehetra. Ny fanaretsaka teny Anosy ihany koa nandritra izany ireo mpanao gazety tonga iaino ny didim-pisarana. Taorian'izay dia mifampitaona teny amin'ny fonjana tamora izy ireo ny andro ny famoahana ireo mpanao gazety Roland nitazomina nandritra ny 5 andro.